Faly miarabantsika tsirairay avy-indray satria alakamisy maraina fadio amby 20 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra hatranisika mbola mena izao fotoana manokana izao amin'ity maraina ity dia ahafahana mandray ny teniny, misaotra ny fanahin'ny masina ihany koa izay mitaona antsika hatrany hatsiaro ny zava-dehibe izay tokony ho atao alohan'ny hanombohana ny tontolo andro, alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavaka isika. Ianay tsara anjerin-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro ary nomenao an'izao fotoana manokana izao ahafahana mandray ny teninao dia mangataka aminao izahay mba tsy ho fahazarana anay izany fa mba tahaka ny ilainay ny rivotra iainanay dia tahaka izany ihany koa ny ilainay ny hery rehetra avy aminao. Tamin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe tsy nisy tonga lafatra na iray aza. Alaina amin'ny Korinthiana 2:4 andininy 7 manao hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehibehan'ny hery fa tsy ho avy aminay, amen. Samy nanana fahadisoana lehibe avokoa ny mpianatra rehetra raha niantso azy ho amin'ny fanompoan'i Jesosy. Na dia i Jaona aza izay nanana firaisana akaiky indrindra tamin'ilay malemy fanahy sy tsy miavonam-po dia tsy nanana toetra voajanahary malemy fanahy sy milefitra akory. Izy mirahalahy no nomena anarana hoe zanabaratra. Raha niaraka tamin'i Jesosy izy dia mandeha dia nirongatra ny atezera sy ny toetrany tena tia ady noho ny tsy fanajanana asehon'ny olona ny Kristy. Samy tao amin'ilay mpianatra malala avokoa ny toetra ratsy sy ny fitiavana valifaty, ny toe-tsaina mpanintsiny. Feno rehare izy ary ny ambom-pony dia ny ho voalohany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa isan'andro no nibanjina ny fitiavana sy ny faharetan'i Jesosy izay nifanohitra amin'ny toetrany tenany izay nirehadrehatra. Ary reny ihany koa ny lesona izay nataony nitory fanetretena sy faharetana. Nanokatra ny fony ho amin'ny herin'Andriamanitra miasa mangina izy ka nanjary tsy mpiainy fotsiny fa mpanantanteraka ny tenin'ny mpamonjy ihany koa. Ny afo natao amin'ny Kristy ny izaho, nianatra ny hitondra ny ziogin'i Kristy sy ny hizaka ny entany izy. Nanome tsiny ny mpianatra Jesosy ary nampitanjona sy nananatra azy izy nefa tsy niala taminy Jaona sy ny rahalahiny. Nifidy an'i Jesosy izy na dia teo aza ny fanomezan-tsiny. Tsy niala tamin'ny mpamonjy noho ny fahalemeny, tsy niala tamin'ny mpamonjy izy noho ny fahadisoany. Mba hisolo tena azy ao amin'ny olona dia tsy anjely tsy mbola lavo ny fidian'i Kristy fa olombelona izay olona manana foronana ambany dia ambany tokoa tahaka an'ireo mpanota izay kerena ho vonjena ihany. Satria efa notandomin-doza tokoa izy ary efa nifamaofao tamin'ny loza sy ny zavatsarotra teny an-dalana ny fiainana. Ary noho antony io dia natsoana izy ireo mba hanatsotra ny tanana amin'ny hafa izay taridomin-doza tahaka izany ihany koa. Misy fanahy very hevitra noho ny salasalana izay vesaran'ny fahosana ihany koa, malemy amin'ny finoana ary tsy afaka mamikitra alay tsy hita akory. Nefa indro misy sakaiza izay mety ho hitany manatona azy amin'ny alalan'i Kristy manaiky ho tonga masomby anankiray ka hampifikitra sy hampiray ny finoana izay mangozogozo amin'ny Kristy. Mpiara-miasa amin'ny anjerin'ny lanitra isika rehefa maneho an'i Jesosy ao amin'izao tontolo izao ianao dia izay tokoa no irian'i Jesosy ho ataontsika amin'ny manodidina antsika. Afaka isika iranay tsara anjerin-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Mangataka izahay ny mba hanananay faharetana aminao. Tahaka an'ireo mpianatra ihany koa dia zanabaratra izahay, tia valifaty ary tia misafoka, tia manome tsininy hafa. Mangataka aminao mba amboarinao tahaka nanamboaranao ny Petera, tahaka nanamboaranao ny Jaona ka olona manana fanetretena, olona mba hampitiavana ary ny ambo-po hanananay eto amin'izao tontolo izao ny mba ambo-po ho hananana ihany koa amin'ny famitana ny asanao. Anaran'i Jesosy, amen. Salam
Alleluia.